rehefa nomboka anitsaka ny taona vaovao isika dia tahaka ny ohatrany hoe ny zavatra hitany Naza dia ao anatin'izay izy eo amin'ny fiatomboan'ny taona moa izay zavatra izay no mitranga dia tahaka ny ohatrany hoe mahita zavatra izy ireo tahaka ny ohatrany hoe afo milatsaka avy any amin'ny espace dia zay ozy izy le famantarana dia zay tokoa namariny ny vaovao tamin'ny fafito ambin'ny folo ny volana marsa enina amby roapolo sy roa arivo nisy karazana ohatrany hoe vato latsaka zany tao Amerika tao hitantsika amin'ny sary iny mirehitra afo avy any amin'ny espace ny milatsaka dia namariny Naza ozy izy zay zavatra zay ty fa amin'ny lehilahin'Andriamanitra tamin'ny valo amby roapolo ny volana novambra efatra amby roapolo sy roa arivo tahaka ny ohatrany hoe misy zavatra hitany Naza ozy izy fiatomboan'ny taona moa izay zavatra izay no hitranga dia tahaka ny ohatrany hoe vato milatsaka mivadika afo zany izy avy any amin'ny espace milatsaka eto an-tany dia zay ozy izy le famantarana dia zay no resahana tsy ho ela tahaka ny ohatrany hoe zay hoe afo milatsaka zay le izy enao ve zay ozy izy ny mpanao vaovao zavatra nitranga hitantsika iny ohatrany hoe afo tselatra ny latsaka iny tena mitotona mafy be araka ny vavolombelona avy any Norwalk ka tany amin'ny Pennsylvania tany le izy no mitotony misy moa no tena hoe mikasika ny tany mihitsy io zavatra io dia tena no hamariny Naza hoe avy any amin'ny espace nisy any vato mivadika afo iny milatsaka nandalo iny rahona iny zany avy any amin'ny lanitra dia mitotony araka n'le faminaniana ny teny lehilahin'Andriamanitra ho taona lasa moa zay nampahirezana fanamasina Urbet Angel milaza ny vaovao mialohan'ny gazety Rabetso